Havana, miaravantsika rehetra mahatratra ity alahady faefatra ny volana oktobra ity, alahady voalohany amin'ny volana fahafito sahady amin'ity taona ity, miaravantsika koa fahafanomezam-pahasoavana manokana na fahatsika tonga eto an-tranin'Andriamanitra androany miaraka mivavaka. Ny loahevitra hodiniana mandritra ity volana oktobra ity moa dia hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Manohana ny foamam-panahy itsika amin'ny fanompoam-pivavahana isika riavana. Ho aminareo anie ny famindrampo, ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana iorona amin'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny famakina ny salamo fahadimy amby zato, salamo fahadimy amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, iredona hira fiderana isika anao vavaka fiderana ary ao alohan'izay vomipetraka isika. Salamo fahadimy amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy. Fiderana Jehova miantso ny anarany, atao fantatra ny firenena miasany, mirao azy, mangasa azy, saizay ny fahagagana rehetra taona, atao voreareanao ny anarany-masina, aoka hifarany fony izay mitady an'i Jehova, mitadiava an'i Jehova sy ngeriny, ka sao mankakariva ny tavany, sarovy ny asa mahagagana taona, dia ny fahagagana sy ny fitsanany vavany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra Ray, Zanaka fanahy masino, indream-pizahay manondrika ny lohanay mba hidera sy hanome voninahitra anao. Fa ianao ny mpanjakanay, ianao ny tomponay, ianao ny havian'izao rehetra izao, ianao no antom-pisiny, ary ianao no mbola miazona azy amin'ny herinao sy ny fahendrenao mahagaga. Ianao no mitahiry anay amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zanakao. Andriamanitra tsy miovy ianao, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina. Izahay anefa dia tsy manana velively izany toetranao izany, koa hifona aminao izahay, mamindrafo aminay, mamela ny enkay Andriamanitra. Mandritra izao fanompoam-pivavahana izao ary dia mangataka sy miandrandra fanavaozana sy fampahirezana avy aminao izahay mba homendrika ny ho mpanomponao miasa amin'ny fahatahorananao Andriamanitray. Mangataka koa ny fanahinao masina mba hanazava ny teninao aminay, ampitoetra izany teny izany ao anatinay ka hanefy anay mba hirosonay amin'ny finoana masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay
no hanononana isy-anandratana impanomponao izao vavaka fidirana sy fanomezam-boninahitra anao izao. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazanany raharahany fiangonana isika, dia mbola hiara io mibavaka isika tompo. Dia mbola velom-pisaorana anao mandrakarivo zay ry Tompo Andriamanitra eo noho ny fitantananao sy ny fivimbinanay ka tonga sao matsara eto amin'izao tempolinao masina izao. Dia asainao miroso zay ho amin'ny finoana masina, dia mino zay fa nananjara amin'izany tokoa zay eo amin'izay asa rehetra ho tanterahany eto. Dia apetraka eo ampelantananao ny amin'ny fiahina ny fiainany amanontolo. Misaotra Tompo. Amen. Dia toy izao ny raharaha voaray tao ampelantanana. Fampatsiahivana avy amin'ny fiandraiketana ny fandrarana. Ho an'ny fiandraiketana rehetra, ny sampana rehetra ny zanaparitra, dia mampafantatra fa ny fandraisana ny raharaha ho vakiana ny alahady dia hatramin'ny asabotsy amin'ny 12 ora no raisina no apetraka ao amin'ny mpiandraikitra na ao amin'ny sakristain, ary atao amin'ilay taratasy voatokana ho amin'izany. Ny filazana manjo ihany ny rakim-pisaorana ary ny taratasy izay ho vakiana ao amin'ny fampahirezana ny fianakaviana no raisina ny alahady maraina. Avy amin'ny fiandraiketana ny ara-panahy, fanentanana amin'ny mpaneta-paritra hanolotra ny fandaharan'asa 2024 hatramin'ny faran'ny volana oktobra ho avy izao ao amin'ny fiandraiketana ny ara-panahy, ary ny fiandraiketana ara-panahy dia hivory ny zoma 17 volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora ao amin'ny akany Andriamanjato efitrano Rainitrena. Ireto kosa dia rakim-pisaorana. Tompo, fanjanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany koa. Misaotra Tompo tamin'ny fahafahana fanadinana apetraka aminao ny toy ny fianarana sy ny hoaviko manontolo manolotra rakim-pisaorana 5,000 ariary ho an'ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana ihany koa ray hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny loloan'ny fiangonana. Misaorany Jehovah ary panahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary panahiko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Misaotra anao aho ry Jesosy Tompo noho ny tantanana ny fiainako nandritra ny taona maro ka nahantratrarako izao tsingerin-taona nahaterahako izao. Ny foko manontolo no entiko misaotra sy midera anao noho ny fanehoanao mpitiavana nataonao tamiko, koa raiso anao ny foko ry Tompo miaraka amin'izao fanahy sitrapo izao dia mametraka ny hoaviko eo ampelantananao aho. Manolotra rakim-pisaorana 2 hetsy ariary ary mangataka ny hira 9,700 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ninona hitranga Jesosy. Amaranana izay rakim-pisaorana izay, misaorany Jehovah ary panahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary panahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Manolotra rakim-pisaorana 2,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana. Ireto kosa dia filazana manjo. Isaoranay Andriamanitra nanome anay nandritry ny 7 taona ny mpanompony Razafindra fahatra Reny Zirara, hoy ny vadiny Razafindra fahatra Huguette teraka Razafy Mandranto, ny zanany Razafindra fahatra Anitra sy Rahajaona Slofitsiry Menada avy. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony tao ambonin'orona ny alarobia 30 volana septambra lasa teo namezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny efitsika Amam-Botantely talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrasany Ambohibe Masoandro. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Randria Miadana Anatole Robin dia nodimandry ny 29 volana septambra lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Zananivo Christine Aimé, ny iray tapo aminy Raminso Naina Mivady sy ny zanaka manjafiny. Nofiny ihany koa dia efa niala
tao an-tranony tao tsara Asinambomanga kely ny alarobia fa 30 volana septambra lasa teo taloha nametrahana azy tao amin'ny fasandrasany tao Soamanandray Ivato. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo ny fodimandry ny Radier Arson Julien mpitandrina FJKM amin'ny Sotroronono ny zoma faharoan'ny volana Oktobra lasa teo. Hoy ny zana noho ny vadiny Radier Arson Rasoloarivo vao ny zanany Radier Arson Ertina sy Arso Mianada avy ny faculté de théologie Ambatonakanga. Nofony dia hiala ao an-tranony ao Philadelphie Ambohipotsy ny alahady fa 4 volana Oktobra ho avy izao. Afindro amin'ny FJKM trano vato Rasalama Martiro Ambohipotsy amin'ny 12 ratoandro arahany fampimpivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny 2 ratolakandro mialohan'ny hanafenana azy ao amin'ny Toby Ambohijanaka. Ary amaranana ny filazana manjozay amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava malalanay Dr Rakotomalala Erika Mamy dia nody mandry ny sabotsy fahatelo ny volana Oktobra tany Nice France rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakotomalala Ranarivelo Bakolonirina Irene, ny zanany Rakotomalala Rindra Dorian Rakotomalala Fenso Sandy, ny iray tapo aminy Rakotomalala Didier Sinoro Mianadavy, ny iray tapo amin'ny vadiny Dr Rakotovero Ery sy Saoly Mianada avy. Dia toy izay no raharaha voaray tao am-pelantanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Dia fanomiarahaba antsika rehetra ry havako malala tratra ity fandraisan'ny volana Oktobra ity fanantsika rehetra fa raha ny fandaram-potoana any am-pelantanantsika tany amin'ny fiandohan'ny taona sy ny fiafaran'ny taona lasa dia fetiny taranaka tsika anio raha izay ny fandaram-potoana tokony ho isy kanefa moa noho ny toejavatra ratsy mafantatra dia nahimitra any amin'ny volana Desambra farany Novambra izany fetiny taranaka izany. Ary dia ity alahady ity zany dia miombana mbavaka eto atranon'Andriamanitra isika ary manao zano alahady tsotra kanefa atsapatsika kosa ny fahasoavan'ny tompo mahagaga ary hitariny antsika ho amin'ny finoana sy ny asa tsara rehetra ry havako. Hamafisina fa ny sampana sy ny fendreketana, ny zanaparitra sy ny fikambanana atao anatin'ny fitandremana dia afaka mivory arakalalana arak'izay fotoana mampety anareo. Nareo ihany mahafantatra ny fotoana ny mampety izay ivorianareo, ny toerana izay mampety ny fivorianareo, fa mitohy tsikelikely ny fiainan'ny fiangonana ry havako. Ary dia tandremana fotsiny ihany kosa na ny amena ara-pahasalamana ihany tsika sao dia tandremana ihany ny fitandremana ara-pahasalamana ny saritava arak'izany ry havako mba hifampitsonjovana amin'ny fahasalamana zany. Fa izay mivory teo amin'ny akany dia mafisina ny fandaminana satria indraindray mifanindry ilay malabetsaka ihany ny efitrano fa mba tsy hifanindry hoe atsy amin'ny efitrano ray nitrena daholo na amin'ny tala ravelonjaona daholo na atsy amin'ny na ao amin'ny tranolay fiorana daholo fa mba izahana kosa ny milaza meloa afahana manao ny fandaminana zay milaza meloa ihany zany no tompony no mivory amin'ilay toerana. Tsy dia tena misy hoe zay aza etsika tsehina ntsony fa eto foana zay mivory fa milaza mandrakariva mba ahafahana manao ny fandaminana hiavako malala ny fendreketana ny fananana sy ny fendreketana ny sampanasa ary ny asa sy ny sampana no manao zany fandaminana izany. Dia mampiaino ry havana hiatrika ity volana vaovao ity sahady mba fahasoavan'ny tompo Jesosy ry havako malala. Nandao antsika araka izany na pasteur Jery Arson tamin'ny sabotsy alina sa zoma ny maraina io vao naray ny taratasy filazana manjo isika noho ny afenondrano amin'ny fiangonana. Nefa io azo atoandro zao no mandeha ny fantevenana dia amin'ny fotoana mabety azy no mamangy andramatovatiny sy ny fianakaviana isika fiangonana ry havako. Dia mampahery atsika misy avatsika koa ny toana manjo dia mbola any Ampitan-dranomasina no fomangatsika izay fandaminana momba fantevenana ho lazaina ihany fanampahafantarana atsika kosa ny fahalasana ny mamy. Roso fanasitsika ry havako ny hira eo amin'ny fandarana fa 720 no ataontsika anaovantsika ny fanatitra
fanatitra voalohany sy faharoa tahaka ny fanaontsika rehefa lahatsotra dia ataontsika amin'ny fifaliana sy ny fitiavana zany hitsangantsika ry havana anao zany fanatitra izany. Iroso amin'ny famakina sy ny fiainona ny tenin'ny soratra masina isika tompoko. Ny teny izay hovakiana dia hitantsika arak'izay voalahatra ao anatin'ny perikôpan'ny FJKM dia ny ao amin'ny testameta taloha Exodosy toko faha 4 Exodosy toko faha 4 ny andininy fa 5 ka hatramin'ny faha 12. Toizana ao amin'ny epistily soatan'ny Joda ka ny andininy fa 17 dia atsahatra amin'ny faha 13 ary ho faranantsika ho mpitsanganana ny filazantsarany Jaona toko faha 5 ny andininy fa 5 ary atsahatra amin'ny 17. Mialohan'izany dia hiarivavaka tsika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay midery sy mankalaza ary manome voninahitra hatrany ny anaranao masina izahay. Nomenao anay izao fotoana izao hiainonay sy andraisanay ny afatra izay tianao ambara aminay. Ka sy io ny fonay ry tompo tsy handalo fotsiny izao fotoana izao ary arotsay hatrany aminay ny fanahinao handraisanay sy hiainanay ny teny izay tenin'ny fiainana ka hijoroanay hatrany vavolombelona Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Ovakitsika ny teny rehetra izay voalahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary aingao ny tehinao dia ahinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra nentsika azy izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehova
rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitsoavaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobiny Israely dia nifindra ka nakeo aoriany, ary niandraona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobiny Egyptianina sy ny tobiny Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana nefa nampahazava ny alina kosa. Ka dia tsy nifanatony izy rotota mandritry ny alina. Dia nahinjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihan'ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Mbola hotoizana ny teny. Hotoizantsika ny vakiteny izay hita amin'ny epistily nosaritany Joda amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 7:20. Fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araky ny filan'ny ara-tsy mpanainy. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araky ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia atao izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'ndrao fo ny sasany izay mihanahana, ary ny sasany kosa sario amin'ny afo ny famonjena azy, ary ny sasany indray amin'ndrao fo amin'ny tahotra, ka makahala na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Ary atsangantsika amaky ny filazantsara. Jesosy nandre fa efa noroahiny ny lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hiloko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho. Dia niankohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Ray masino manamasinana fahamarinana, tenao fahamarinana. Ny boky Exodosy toko 4:20 riavako no anakinana ny tompoteny sy ampahirizana anao amin'ity alahady voalohany amin'ny volana oktobra ity. Ny andininy 10:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Ampitombona manandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika.
amen. Aroa zefa tamin'ny Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Raha toa ka fakafakaina ilay teny dra avako malala dia ny tenin'ny Mosesy izay tsy prian kokoa bokyny Exodosy dia satria Mosesy moa nanoratra ny bokyny Exodosy dia milaza fitarainana fatratra na kikika mihitsy aza moa kikika mpitarainana ny teny hoe mitaraina zay nadikan'ny Vulgate ny teny latina avy amin'ny teny hoe clamas avy eo nazona teny français clamer dia midika hoe kikika mafy mitaraina mafy miantsantso mafy miantso vonjy aza ao anatina kikika hoe aizy ianao Andriamanitra vonjeo Andriamanitra nahoana anao velonao irery Andriamanitra dia hoy ny tompo mamaly manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Miavako tany amin'ny taona 70 tany hoany dia nisy dessin animé anankiray napalaza zay momba n'ilay kokely antsoina hoe Calimero dia lasa nisy aretina nalaina avy amin'ny tantaran'io kokely mainty io antsoina hoe syndrome de Calimero. Ny syndrome de Calimero amin'ny psychologie na amin'ny areti-toetra dia zao rehavako malala nalaina avy amin'ny tantaran'ny Calimero. Calimero zany dia izy akokely naningana ny akokely namany rehetra dia fotsy somary mavo fa izy rery no mainty naningana tao anatiny reto akokely be dia be ary vokatr'izany dia nahatsiaro voailika mandrakariva na nahatsiaro hafa i Calimero. No zany dia saika fitenin'ny Calimero mandrakariva ny hoe tsy rariny zao tsy mety zao ary dia nanjary ataontsika hoe tonga nisy nandikanana nilazana areti-tsainan'ireo olona mpimenimendava mpitaraindava ny antsoina hoe syndrome de Calimero ary be dia be rehavako malala ny olona zay tratra ny ataontsika hoe areti-toetra na areti-tsainan'ny Calimero any hoe olona menimenina mandrakariva mitaraindava mikikika mandrakariva efa maninona natao an'izao tsy mety zao tsy raro an'izao fa nahoana natao an'izao za foana ny vo za foana ny tsy tiana za foana ny voailika za foana sisa zay le antsoina hoe syndrome de Calimero ary dia toa aretin'ny toetrandro anantsika zany raha avako malala ny mpadinika ny toetra rehetra dia mitovy hevitra fa ny fototra dia avany amin'ny fiainam-pianakaviana mihitsy. Rehefa ny fiainam-pianakaviana avy ao anatin'ny fahazazana mihitsy indraindray azahoan'ny olona zany toetra zay mpitaraindava menimenindava ary lasa toetra tsy voatery hoe vo izy amin'io fa dia tena mieritreritra ny tena no vo foana izy ary tsy mahita fifaliana mihitsy. Tena ny mpadinika dia roa ihany no antony na io avy amin'ny fanabeazana zay tao anatin'ny tokantrano na io avy amin'ny ataontsika hoe ny zavatra mety ho nahazo tapoka atao amin'ny fiaina ny zavatra ny lalovana ny zavatra tsarotra ary dia eto rehavako malala ny zanak'Israely raha mamaky tsara ny bokyny Exodosy dia toatratry ny areti-panahy ohatra zany zanak'Israely dia lepy menimendava tamin'ny andro zanak'Israely moa tsy mbola nisy Calimero fa dia menimendava ny zanak'Israely monona mandrakariva amin'Andriamanitra efa ny mena papely mena mamy noentina ny aravany amin'ny fanandevoza ny karakaraina ampanantenana tany tolanosotately mamantana fitahiana fa zao rehavako malala dia mieritreritra ny tena tahaka ny Calimero mandrakariva vo mandrakariva ary eto rehavako malala dia izao i Mosesy hoy ny bokyny Exodosy dia nitaraina tamin'Andriamanitra mba naloatra ny Mosesy eto dia tsy hity syndrome de Calimero akory ny Mosesy fa hoy ny filaza ny bokyny Exodosy azy hoe dia nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy taraina fatratra mikikika ny antso vonjy tamin'Andriamanitra ataoko hoany le tolona reto inona zavatra nitranga rehavako malala ny zavatra nitranga dia hitatsika fa ao ambadika kely hoe dia hitaraina ny zanak'Israely menimenina amin'ny Mosesy hoe fa manino zay no entinao aty amin'itony tany tony aty anefitra sady tsisy fasana tsisy rano jereo mivady aman-janakay nefa izy amin'io andevony avy any Egipta dia menimenina amin'ny Mosesy izy ary hitan'ny Mosesy zany fa adidy mavesatra teo antsorony ny fitondrana ny zanak'Israely ny voaka ny tranona andevozana
dia faravakely ny zavatra telo no hitan'ny Mosesy ho sarotra. Voalohany dia zao, eo zany ny fitarihana ny zanak'Israely. Andraikitra ho azy satria izy nitarika azy dia mavizatra ho azy, nitolokony ny olona, ny menimeny ny olona, nefa koa hitako ny lalana diavina fa makefitra mafy tamin'ny Mosesy zay. Fa ny faharoa dia afaka malala dia no hitan'ny Mosesy koa dia ny Egyptianina zay manenjika ato reny satria tsy hijanona mihitsy, satria very andevo, very olona miasa, very tombotsoa, dia anenjika ny zanak'Israely ato reny. Hitan'ny Mosesy izay zavatsarotra izay. Ary ny fahatelo hitan'ny Mosesy dia zao kosa nefa ny ranomasina zay miandra azy eo anoloana, ny lalana sarotra, ny efitra vakivakiana, ary io fa eo anoloan'ny Mosesy ny ranomasina be. Dia zahirany Mosesy, inona no atao anoloanan'ity zavatra manahirana isan-karazany ity. Dia nataon'ny Mosesy nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra, inona no ataoko? Ataoko ahoana reto olona ireto? Ataoko ahoana reto fahavalo manenjika reto? Ataoko ahoana ity ranomasina melo aty? Inona no ataoko Andriamanitra? Dia nikikika nitaraina izy ny Exodosy 4:25 miantso vonjy mihitsy tamin'Andriamanitra. Fa raha fa Mosesy dia tsy indray mandeha tsy indroa no nitaraina tamin'Andriamanitra no ny amafy ny zavatra zay lalovany. Ny fitarainana koa rehefa koa malala tsy midika hoe fitarainan'ny Mosesy eto zany, tsy midika hoe fahokano izany Mosesy. Ny fimenimenoman'ny zanak'Israely zay hoaritsika amin'ilay tantaran'ny dessin animé italiana teo, ilay Colimaro, dia iny zavatra hafa, iny tarainana, iny fimenimenomana tsy fankasitrahana. Fa nanjary toka fitarainana kosa tao amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ary dina no nitranga toloko tamin'Andriamanitra Mosesy. Mosesy raha teo zay efa nahatsiaro ny fetrany. Mosesy zay ny filazan'ny bokin'ny Pentateuka azy, soatra masina manontolo hoe olona farak'izay tsara fanahy Mosesy, olona tsara fanahy, tsy mbola nisy olona tsara fanahy ohatran'ny Mosesy. Kanefa ny hitan'ny Mosesy fa sarotra ilay andraikitra. Hitan'ny Mosesy fa manahirana mitondra nyreto vahoaka reto. Hitan'ny Mosesy fa lalana tsy mora ny anefen'Andriamanitra ny fireneny Israely. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Na dia be fitiavana azy Mosesy ny bokin'ny Pentateuka dia mandrakarivo ny Mosesy matsiaro ho tezitra azy. Hitantsika amin'ny bokin'ny Pentateuka ity amin'ny bokin'ny Exodosy fa tezitra tamin'ny zanak'Israely Mosesy ilay maty Mosesy rehefa nomen'Andriamanitra ny didy folo dia nasy niakatra tany an-tendrombohitra Sinay. Dia tany Mosesy inona no nitranga? Ny fotoana nankalazana, ny fotoana nankalazany Mosesy an'Andriamanitra ka tany an-tendrombohitra tany izy naka ny andriny didin'Andriamanitra, ny didy folo izay nisorata ny tanan'Andriamanitra ny bokin'ny Exodosy azy, ilay takela-bato anankiroa. Zanak'Israely kosa ty ambany aty io fa manompo sampy. Rehefa niveriny Mosesy dia tezitra ary natsipony Mosesy ny takela-bato teny am-pelantanany, motsamotsana. Zavako malala toetrany Mosesy mihitsy zay. Mosesy zay ataontsika hoe na dia olon'ny fitiavana, olona tsara fanandrindra aza dia misy fotoany Mosesy amin'ny soatra masina zay mitrotra mihitsy, matsiaro tsirariny. Ahitantsika fa Mosesy aza dia nahavita namono ilay Egyptianina izay nietraketraka tamin'ny diosy tamin'ny Israelita tahaka azy. Na dia olona fitiavana Mosesy dia fantatsika fa olona be fo, tsy manaiky zavatra tsirariny, tsy io ihany. Tsarontsika tsara amin'ny boky Nomeritoko 20. Nomeritoko 20 dia miteny manao hoe io ny zanak'Israely fa nomononona indray, nanao an'ilay syndrome de Calimero tamin'ny Mosesy, fa inona ary mitondranao anay aty, jereto mahazo anay. Nomeritoko 20 nomenimena aminay fa maninona zay no entina aty amin'izao lalatsarotra izao. Dia efa fantany tsara fa mamakivaky hevitra izy, dia mbola mila vaniny amin'ny Mosesy ny aiza zay rano, aiza zay piscine, nefa ianao any hevitra. Dia mbola nitaraina tamin'ny Mosesy ihany. Dia Mosesy nitaraina tamin'Andriamanitra tsy ereo ange ataon'reto olona reto Andriamanitra, mila vaniny mihitsy. Maninona izy tsy mba mahay makasitraka fa avaiza, za ihany koa ny ataony masaka hoy Mosesy. Nomeritoko 20. Ary dia nitompo tamin'ny Mosesy, ry Mosesy dany anao mijoro anoloan'ny vatolampy io, zay Paoly dia milaza fa io vatolampy io dia tandindon'i Jesosy.
Paoly manao hoe vatolampy io dia tandindony Jesosy io. Noho izany dia ny tompo tamin'ny Mosesy mandala anao mijoro amin'ny vatolampy io eto ny tehinao dia rehefa tonga eo anao dia teneny le vatolampy fa za ho eo amin'ny vatolampy io dia hivoaka rany io vatolampy io. Azonao zany manasa Mosesy, lasy Mosesy ny fahatsora, lasy Mosesy tao amin'ilay vatolampy ka tesitra izy trahatra olombelona mitafinofo ihany, tesitra izy satria efa mafy loatra ny fikomin'ny zanak'Israely, tezitava tsy mamay makasitraka. Inona nataon'ny Mosesy? Tonga teo amin'ilay vatolampy izy adino ny rety afatr'Andriamanitra noho ny fahatezerana. Io izy tamin'ilay vatolampy manao hoe aloha tsy tany vatolampy izy marina ny teny Andriamanitra koa tsy nitodika tany vatolampy Mosesy, ny afatr'Andriamanitra badala nitodika vatolampy dia tenen'ilay vatolampy toy ny sary manao hoe mindana raha ohatra ka jerena aty amin'ny testamenta vaovao dia hoe mitodia amin'ny Jesosy ary eteo amin'ny Jesosy ny fanirianao. Fa i Mosesy koa tsy nitodika tany amin'ilay vatolampy fa nitodika tany amin'ny vahoaka. Nitodika tany amin'ny vahoaka izy, rehefa nitodika tany amin'ny vahoaka izy dia nitoetra ny vahoaka no hitany mazava ho azy dia avy izy niteny amin'ity vatolampy ity ve zany nitadiavinareo amoahako rano anareo ry firenena mafy antoka belo dia nanao tora-po teo Mosesy ary niraisin'ny Mosesy ny tehina dia nikapokapohany vatolampy, nikapohany indroa ilay vatolampy. Andriamanitra tsy niteny hoe ndana tsara ao ny firenena Israely. Andriamanitra tsy niteny hoe mandany ianao mitodika amin'ny firenena Israely ka anao vava be izy fa maditra. Andriamanitra tsy niteny manao hoe kapohy koa ilay vatolampy. Ny ranomasina nasain'Andriamanitra nikapohan'ny Mosesy fa tsy ny vatolampy fa noho ny fahasosorana ny fahatezeran'ny Mosesy tamin'ireto firenena menimen-dava dia nanao an'izay Mosesy. Andriamanitra moa mahatoky ilay avako malala dia na tsy niteny tamin'ny vatolampy ary Mosesy dia navoaka an'Andriamanitra ihany ny rano. Mahatoky Andriamanitra. Na dia tsy nitenenan'ny Mosesy ny ninona aza ny vatolampy navoaka an'Andriamanitra ihany ny rano. Numéro toko faharoapolo fa ny Exodus toko avy amin'ny folo hafa amin'ny fisodrany tantara. Avy eo natsoan'Andriamanitra Mosesy avianao aty. Nga nisy niteny taminao hoe kapoly vatolampy. Ary nga nisy niteny taminao hoe tsara ho mafy ohatr'ireny zanak'Israely. Za ihany no mitsara azy hoe Andriamanitra, za ihany no mikapoka sy mibedy azy fa tsy tsara rao zany. Noho zany dia tsy mahazo miditra ny tany Kanany ianao satria nanamavo ny anarako. Na dia tsara fa nahataka izany ary avako malala Mosesy dia misy fotoana ataontsika hoe hipoiran'ilay maha olombelona azy areto teo bokin'ny Exodosy tarahina tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra kikiki ataoko ahoana reto olona reto za manapetra. Tsy tokony adonantsika fa Mosesy dia noho nanana toe-javatra maro samihafa ny ainana tao amin'ny fiainana. Ny Baiboly moa tsy manazava ny lafiny hoe psikolojia amin'ny Mosesy fa mety mitovitovy amintsika so ihany mety tsy falalavitra mitoetra antsika olombelona ankehitriny mandalo ratra-po. Zadorona fa Mosesy dia zaza narina napetraka teny amin'ny renirano nely ary teny beazina tamina tsy hatranoray aman-dreny, tsy hatranoray, tsy hatranondreny ka mboty avy eo voahirika, avy eo tonga tany anefitra, irery tany anefitra. Zany hoe na inona lazaina dia raha maha olombelona dia mety tsy mifanalavitra amin'ny zavatra henantsika ankehitriny. Azay mahatonga ny Mosesy mitaraina tamin'Andriamanitra. Andriamanitra za ve jerety za zay ohatra sao ve za ve ny raha inao hitondra ny zanak'Israely. Azay raha nahatonga Mosesy ho badalela begeye. Mosesy dia badalela mibegeye Mosesy noho ny mety toe-javatra zay ny ainona ny zany rehefa malala hoy Mosesy manao hoe Andriamanitra ataoko ahoana reto olona reto, ataoko ahoana reto olona reto fahavalo manentsika rehetra, ataoko ahoana ireto olona zay mitaraina fantatra ary miandry izay ivoahana ny lalatsarotra. Dia hoy ny tompo rehefa malala fa nahoana ianao no mandany andro mitaraina, nahoana ianao no mbola lany andro mitaraina amika, nahoana ny tarainanao sy ny miantso vonjona ataonao be dia be. Tsy fotoana zany tsoa zao fa fotoana ny asa, fotoana fiatrehina ny olana. Atreonao io olana io mantsy amin'ny Mosesy. Eto ny zanak'Israely lazao izy ndao androso, tsy mihemitra, tsy mijanona eo amin'ny toeran'io, tsy io ny antsoina hoe tany Kanana, tsy mihemitra miverina mankany amin'ny fanandevozana fa andao androso.
ny teny latina nazahoana teny hoe andao androso io nazahoana ny teny frantsay hoe procession, zany hoe raha miteny zany ny boky ndraiky zao hoe lazao amin'ny zanak'Israely androso dia ny toetsaina avy amin'izay dia ny hoe mandroso amin'ny finoana, fa tsy hoe mandroso amin'ny herin'ny teny, mandroso ao anatin'ny finoana, mandroso ao anatin'ny fanetreteny, mandroso ao anatin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'io, lazao amin'ny zanak'Israely andao izy asaivo mandroso amin'ny finoana izy, ary ianao anatin'izany ndao ianao mandroso amin'ny finoana, aza ilozanao mitaraina ohatran'io. Ray afaka malala ny kristianina, rahandray ny kristianina mitaraina fa tsy mety mandroso, rahandray mitaraina na koa menimenina tahaka ny zanak'Israely fa tsy mino, na ny mino mitaraina fa tsy manao zavatra, tsy miasa, tsy mandroso. Ray afaka malala eto ahitsy ny bokin'ny Exodosy, ireo mpimenimenina nahitsy ny tombo, ireo zay mino ka ny fotoana ny laniny amin'ny fitarainana sy ny kikika fa tsy miasa, dia ahitsy ny bokin'ny Exodosy. Izy manao hoe aza laniny amin'ny fitarainana ny fotoananao, zava-dehibe ny fitarainana sy ny toloko ny vavaka tao amin'Andriamanitra, fa izao tsy maintsy atrehanao ny olanao, tsy maintsy atrehanao ny zavatra zay tian'Andriamanitra atrehanao. Tsy Andriamanitra mihitsy handeha irery hitondranao ka hoe bataina ianao nasiana fiara manokana mibata zanak'Israely ho tonga tany amin'ny tanana mpanantenan'Andriamanitra, zay raha vako malala, fa nasain'Andriamanitra nandray andraikitra miatika izy ho fanefena azy, lazao aminy asaivo mandroso izy ary asaivo mandroso amin'ny finoana. Afaka malala mazava ny tenin'ny bokin'ny Exodosy eto raha jerena ny fiainantsika kristianina. Satria manao hoe ndraindray ny mpino dia mieritreritra manao hoe ndraindray sarahan'ny mpino ny vavaka sy ny finoana, ny vavaka sy ny asa ndraindray sarahan'ny mpino noho ny toetsaina kartésianina loatra atao anatintsika, noho ny toetsaina izay nanabeazan'ny Descartes atsika ka hoe ny olona dia vatana, saina, fanahy, noho ny toetsaina izay nanabeazana atsika ka manao koa hoe eto dia raharahan'ny finoana, ity kosa raharahan'ny asana, ny fanjakana, ity zava-panahy, ity zavatra ranofo. Zany noho ny toetsaina kartésiana izay ataontsika hoe ny amolavolanantsika ke izany efa Andriamanitra mihitsy tsy nampisaraka ny hoe ity vatana dia ity hatraiza ary ny fetrany fanahy, haraiza ny toeran'izany amin'ny vatantsika, hatraiza koa ny toetrany ny fetrany saina, fa nanaovan'Andriamanitra ny olona afaka malala dia ny manontolo ny olombelona. Isika olombelona ny nampisaratsaraka an'io, fa amin'Andriamanitra iray ihany. Zay ke rehefa nahitsy ny tompo hoe tsika indray rehefa mivavaka dia manao hoe tompo izao sakafo ny nofo zao dia natao hoan'ny nofonay ty vasy ty karoty ritry ty, fa ny vatanay tsy mivelona amin'ity mofo, ny fanahinay tsy mivelona amin'ny mofo sy ny alina, dia mba omeo ny sakafo mpanano fananay. Tsy voatery ho marina raha bakiteny zany rehavako malala, tsy voatery ho marina raha bakiteny mihitsy. Hain'Andriamanitra manome sakafo mpananao na lalany sakafo amin'ny sakafo hoanina hita maso io, dia hain'Andriamanitra ny mahatonga an'io sakafo mpanao anao, porofon'izany ny fandraisana. Fandraisana ange mofo e, itsika ny manao ny mofo kely ohatran'io fa tamin'ny jiso mofo be, dia hain'Andriamanitra mahatonga an'io mofo tena ho sakafo mpanahy, ary hain'Andriamanitra koa nefa ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra ho sakafo ny nofo. Efa ny teny mihitsy ny tompo manao hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavana. Itsika ny mampisaraka ny hoe ity mofo ohatr'izao dia ity ohatr'izao, toetsaitsika zany rehavako malala. Dia ndraindray koa sarahantsika ny hoe ity eto zany vavaka aloha, dia eto kosa asa. Rehavako malala ny bokin'ny Exodosy dia manao ianao izay mivavaka ny miasa, mivavaka dia asa, fa ny vavaka tsy hoe tsy asa akory, fa ny vavaka dia efa asa avy hatrany. Azy miasa dia miasa amin'ny finoana, mandroso amin'ny finoana. Rehavako malala hatreo ary ny zavatsarotra mety ho lalovanao, mety hitanao arinanao ny fahavalonao manintsika anao, ary tsy hitsitsy mihitsy satria matsiaro matiantoka mahitanao eo alohany. Mety hitan'ny fahavalonao ho fatiantoka sy fahasorenanao azy mahitanao eo alohany, ary enentsika izy tsy hitsitsy tahaka nataon'ny Farao. Na mety ho hitanao kosa eo anohanao ny ranomasina izay manao hoe tena tsisy takontsony izay ale tapitalaka le aizanao lehako Andriamanitra, handroso matireny be, emitra matiray be, inona nataoko, ary dia ny vahaolana dia ny finoana. Lazao amin'ny zanak'Israely handroso amin'ny finoana izy,
tsara avako malala andiny fasiambiny folo niala lay anjely lay anjely tany aloha toy ny boky ndraiky zao sy manao hoe lasa nakany arina izy lay andraona nakany arina izy tsy nakany aloha dika zany tena nanome andraikitra ny zanak'Israely sy Mosesy hiatrika eo aloha azo lay anjely tsara azo nataon'lay anjely tsara nampisaraka ranomasina fa tsy nataony zany fa lasa izy nivadika ny akaoriana toy ny namarina ny tenin'ny tompo manao hoe andao mandroso raiso ny andraikitra ary lay andraona na lay raona izay nanelanelana ny zanak'Israely sy ny Egyptiana dia nanakona tsy ahitany ny zanak'Israely ny fahavalony Egyptiana tsy zava-dehibe ho an'ny mandroso zany ny mierika mijery ny fahavalo raha tianao ny androso dia zao aza mierika mijery ny fahavalonao zay mahatonga an'Andriamanitra nanakona lay ny Egyptiana tatorina satria tsy zava-dehibe ny fahitanao ny Egyptiana tsy zava-dehibe ny fahitan'ny zanak'Israely ny Egyptiana ny olona mandroso dia tsy mandany ny androny mijery ny any arinany ny fahavalony any arina satria tsika ny avako malala manao dimy aotra rehefa mandroso zany hoe ny masotsika any amin'ny fahavalontsika fa ndraindray zany tsika manao tolo malagasy moa zay rehefa avako malala ohatrany hoe mandroso izy fa ny masony any arina fa ny lamosony makany aloha zany hoe ny masony any amin'ny fahavalony any fa ny tena midiany kosa mandroso avako malala ndraindray zay tsika ny masotsika any amin'ny lasa ihany fa ny diantsika kosa ny makany amin'ny fandrosoana tsy zay ny avako malala fa ny tokony izy dia zao ny masonao ny fijerinao ny tongotrao samy any aloha ary ny fahavalonao dia any aoriana zay manentsika anao ny fahotanao ny lasanao ny ratraponao ny tsy nety nataonao zany rehetrany ataovy any aoriana ataovy any arinanao fa ny dianao kosa mandroso any aloha zay ny tsony hoe mandroso amin'ny fonany avako malala fa raha mbola any amin'ilay lasanao raha mbola any amin'ny fahavalonao ny masonao dia tsy maintsy ketraka ianao dia nitakona ny tompo zany tsy hifanatrika izy ireo tsy hifankahita izy ireo ny bokin'ny Exodosy ry avako malala ny tenin'Andriamanitra aminao lazao ny zanak'Israely mba handroso ny finoana avako malala ny fitaovana hoentsika mandroso eto ny finoana ary tsy miasa ny finoana raha tsy manapa-kevitra androso ianao raha vantany manapa-kevitra androso ianao raiso ny fitaovam-piasana mitehina ny tenen'ny tompo hoeto ny tehinao ry Mosesy inona ny tehina ry avako malala ny soratra masina hoento ny tehinao ny fahafantaranao ny soratra masina hoento zany io ny tehinanao hoento io hoentinao miatrika ny zavatsarotra ary ainjiro ny tananao eo amborin'ny ranomasina zay ry avana ilay fanapahan-kevitra raha vantany vao mino ianao ka mandroso dia misokatra ny lalana misy teolojianina suisse anankiray antsoina hoe Daniel Marguera dia naroatra boky anankiray izy hoe ny andriamanitry ny kristianina voalohany dia tantara tahaka izao izy avy amina tantaran'ireo perovianina dia izy manao hoe nanaitra izy dia ilay angano tao anatin'ny perovianina dia ilay angano izy dia manao hoe fomba fisainany zareo mihitsy izy dia mandeha ranomasina izy ozy dia zao ny fomba fiteniny rehefa fomba fiteniny io foko kely tany Peroa dia zao ny teniny manao hoe rehefa mandeha ianao eny ambonin'io ranomasina io tsisy lalana iny ary dia rehefa mandeha ianao ry-pandeha rehefa mandeha ianao vao hitanao ny lalana ary zany ny finoana ry avako malala raha vantany vao manapa-kevitra ianao dia misokatra ny lalana fa raha aza miandry manao hoe aiza ny lalana fa raha miandry ianao manao hoe aiza ny lalana dia eo ianao mitaraindavy eo fa raha vantany vao manomboka ianao hoe ndao andeha dia misokatra ny ranomasina ary mandeha tsy diny mihitsy hoe tany maina tsy mampenjera zany io lalana io tsy mahaso lafaka io lalana io azo andehanana io lalana io tsy hoe nisy ho azy io fa noho ny finoana sy ny fanapahan-kevitra ry avako malala matetika ry avako malala nitoetra antsika dia zao alao aloha isokatra mihitsy le lalanako aiza zay lalana io alao aloha isokatra mihitsy Andriamanitra le lalanako fa tsy zay ry avako malala ny mpino
raha vatany vao miaingy ianao ary raha vao mbola miandry an'izay ianao hoe alao aloha andefa alao aloha ilamina tsara aiza moa zany andehako totonga zany ahoana ny andehanana amin'izao ka tsy mbola tsy hita daholo ny zavatra rehetra satria zay ny toetsainana nabeazana antsika ry avako satria tsika ny sianse tena indray hoe aiza aloha zany ny tena ahoana avy avay daholo aloha ny zavatra rehetra ahoana ny andovana an'ity aiza ny tokony izorana sy ny sisa rehetra zay tsika vao mandefa sao dia mitsabikimikipy ny finoana avako malala sy mitsabikimikipy satria ny finoana misy ny tenin'Andriamanitra miaraka aminao ekany avako malala ho samy miaritra ny zavatraritra azy ianao ity volana oktobra ity dia mikasika ny finoana no resahana ny finoana ry avako dia tsy miasa raha mbola eritreretintsika mahavita zavatra ny saintsika tsy miasa zany fa amin'ny fotoana ahatsapahanao hoe tompo ho aiza zany to tapitalika tompo ho aiza zany to be loatra zany olako zany amin'ny fotoana izay ahatsapahanao fa tsy mahavita ininona itsony ianao fa tsy ny herin'ny tenanao ny ankinanao zay vao miasa ny finoana ary ny fampiasanao ny herin'ny tenanao sy ny sainao in'ilay tena zany rehefa malala raha mbola ny herin'ny tenantsika sy ny saintsika ny ankinantsika tsy miasa ny finoana fa amin'ny fotoana tsy ankinantsika itsony afa-tsy amin'ny herin'Andriamanitra ka ny herin'ny tenantsika dia tena sy fitaovana ihany zay vao miasa ny finoana ekerevako malala ho tsapanao ary amin'ity boky ny Exodus ity fa ny zava-dehibe tian'Andriamanitra ataonao dia ny fandrosoana amin'ny finoana aza mihemitra amin'ny fiainana kristiana raha tsody zava-tsaritra sy zava-manahirana ianao dia ny tompo aminao fotoana ny fandrosoana izao tsy fotoana ny fitarainana tsy fotoana ny fahakiviana tsy manatoerana aminao zany fa izao andao androso ohatrany ary rehefa mandroso tsy mandroso amin'ny herin'ny tena fa mandroso amin'ny herin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra tsy mandroso amin'ny ratra-po sy ny tantara izay sarotra ny lalovana tao amin'ny fiainana tsy mandroso amin'ny fibanjinana ny fahavalo tsy mandroso amin'ny fibanjinana ny zava-manahirana isan-karazany fa mandroso amin'ny finoana fa Andriamanitra mero lalana anao Andriamanitra efa tondra ny zavatra rehetra dia ndao ara mandroso avako malala ary ny epistily any Hebreo manao hoe itsika tsy mba naman'izay mihemitra tsy akasitran'Andriamanitra ny fiemorana tsy akasitran'Andriamanitra koa ny mitomepoana ry avako fa ny akasitran'Andriamanitra ny mandroso ohatrany hoe ny tononkirany tsika amin'ny hira fahatelo sy telonjato manao hoe mandrosory mpanaraton'i Jesosy dia mandrosory avako malala efa ny ainy andry Petera zany efa ny ainy andry Petera zany fahakiviany zany efa nalova andry Petera zany hoe inona koa moa zany Andriamanitra ianao ndray koa ve ny ampianatra zay fanjonona sy fanaratony inona zay efa nataoko daholo ny alina zany rehetra zany efa natao zay nge mpanarato ianao nga mpanarato efa aina zany rehetra zany ary mety zany koa ataonao afaka malala amin'Andriamanitra Andriamanitra efa nataoko daholo ny alanenina rehetra fa dia io zany tonga eto amin'ity ranomasina ity efa tsisy tsy natao fa dia zay zany resy zany dia miandry mivoaka neto zany mizaka fa hoy ny tompo hoe tsy zay ny teny farany niala mainy Petera nandritry ny alina satria tsy teo Jesosy niala mainy Petera nandritry ny alina satria tsy nibaiko ny Jesosy na raha fa zao rehefa malala tsy miala maina intsony Petera rehefa nytenenin'i Jesosy izy manao hoe alatsao amin'ny lalina ny aratinao marivo loatra nampiasainao hatramin'izay fa izao dao alatsao amin'ny lalina ny aratinao iny tsy tao an-tsain'ny Petera satria ny aratin'ny Petera dia ry ambonimbony foana ny mahazatra azy satria ilay arato atao ohatrao iny dia ny ety ambony asiana jiro amin'ny alina dia mitrondro milalao amin'iny dia maraisina amin'iny fa itompona hoe tsy zaika tsy zay ity alatsao amin'ny lalina fa ao le izy ao ambany ao ko malala efa ao angely efa andreseny efa noman'Andriamanitra ao anao angely izy tsy mila vaniny mihitsy Andriamanitra amin'sesa manao hoe mandrosoa ianao fa zamandany andro mbola miresaka eto mbola mitarainy eto mbola fa mandrosoa ianao afako malala efa ao le zavatra noman'Andriamanitra ao anao efa nilolalana anao izy le anjely ary efa niataka manao hoe andraikitrao zao no Mosesy andraikitrareo zao andao itsy izy efa nisokafan'Andriamanitra io ary eo sisa afako malala dao aza tsisy hoy ny tompo aminao nahoana mitaraina amika ianao ndao mandroso ivavatsika ry avako tompo amisotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay amin'ity volana oktobra ity fa ny finoanay
no fiasana oentinay miatrika ny karazan-javatra maro isan-karazany izay everinay mihoatra ny herinay, ny tanjakay, ny fahaizanay, ny traikefanay izay mahaizay anay, ny rahatraponay, ny tantaranay, ny tsinentina taonay, ny fahavalonay, ny fahalainanay, rendretrendeha efa nitakonanao, efa nifafanao, tsy ho hitany masonay aizany amin'i Jesosy Kristy zanakao, fa ataony kosa izay tompo handrosotra miandry anay ny fandresena efa nomaninao, miandry anay ny fifaliana efa nomaninao, miandry anay ny tany Kanana efa nomaninao anay. Ko mampahirezanay tompo ao anatin'ny ady-sarotra, aoko tsapanay fa ny finoana ianao, ny toky izay apetraka ianao, ny fandresenao anay. Noho Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Alahady fandraisantsika ravako malala dia andeha anatona zao latabatra masina zao anatin'ny fo matoky, ao anatin'ny fo mino fa Andriamanitra mitarika atsika. Ny ila fa 8:20 andiny voalohany sy fahatelo no ataontsika hiatrehantsika izao fanasana masina izao. 8:20 andiny voalohany sy fahatelo izay nangatahany avatsika raha teo tao anatin'ny rakim-pisao. Jesosy indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy mihainy feo ka mamono varavarana dia hiditra ao amin'ny akairany sakafo aminy ary izy aniko asandrato amin'ny tompony fonareo mitsangana hivavaka isika ny tompo sy mpanjaka ny mpanjako ianao lay Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra manafaka anay ary ianao lay Andriamanitra mitondra anay mihaino ny fitaraina anay mahita ny sentin'ny fonay mafantatra izay eta mavesatra ao anay ary manome eo anay ny fitaovana mety miatrika izany ny finoananao ny fahatokinanao tompo ndreto izay ankehitriny mankalaza anao sy manome voninahitra anao eto amin'izao tranonao masina izao ary ny tenanay izay tempolonao masina itoeran'ny fanahinao masina dia midera sy mankalaza anao ary manome voninahitra anao koa mianto aminao zahay raiso ho fanaritra manom-pofona kasitrahanao ny fisaoranay sy ny fankalazanay anao Andriamanitra famondram-po anolan'i Jesosy Kristy tomponay midera ny anaranao izay ry tompo ka ira no vetesinay hoe aja saotra dia raiso-po anao
amen. Ny mofo zay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy mpo zay no vakina ho antsika satria raha ihany ny mofo dia tena raintsika rehetra mandray amin'izany mofo ray zany avokoa. Ikapoky ny fisaona zay soratsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ontsika dia ny rano ny fanekenana vaovao zay nalatsaka ho antsika. Ho Jesosy Kristy tompo andefa efavoavoatra ny zavatra rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Fianjava manendry avokoa. Entiko zareo ampianakavin'ny fo. Ataontsika ry afako ny hira fatelopolo sy eninjato. Hiran'ny finoana izy ity dia ataontsika asa itsika miatrika amin'ny finoana ny fiainantsika isan'andro ao amin'ny tompo. Ny hira fatelopolo sy eninjato no ataontsika ry Jesosy mba tatano tafita soa ary. Ataontsika ary ajanontsika ny hira rehefa voazara ny mofo sy ny tapoka.
Jesosy Kristy tompo raha isohano ity ny tenako izay nomena ho anareo izao nataovy ho fahatserovana. Amen. Koa ny tompo sotroen'ireo ty fatina rakitra ny ratsaka ho anareo famelan-keloka izao natao ho fahatserovana. Ivavakisika. Tompo, voniny izay atrika ny fiainanay ao anatin'ny finoana. Ka na inona setrainay dia fantatray fa efa mpanatenainao fandresenao anay. Ianao no mitarika anay. Ary efa renao ny senton'ny fonay dia ny finoanay no entinay miatrika izany amin'ny fifaliana. Saotra noho ny amin'ny fanomeza toko fa miaraka aminay mandrakariva ianao. Dia taio ary ny asanay, taio izay herinandro vaovao zao atrehinay izao, taio ny tokantranonay tsirairay avy, taio ny fanorantena ny isam-batanony, atao feno fandresena. Zareo amin'ny famindram-ponao ny tanin'ny razanay, ampahirezo ny fiangonanao, ary mitehiriza ny mpino tsirairay avy. Zareo ny sampana atao anivon'ny fiangonana, zareo ny zanapahatra, ny fikambanana tsirairay, ny diakonina sy ny olona, ampahirezo tompo hiatrika amin'ny finoana indray, ny azakazaka ny asa izay ampanaovinao. Tehirizo ho voninahitra ranao ny fikasana tsara rehetra. Zareo ireo havanay izay nitona Paoly, ampahirezo. Zareo ny fiangonana izay namoy ray aman-dreny, ampahirezo. Ary zareo ireo zanakay miparika amin'ny toerana maro samihafa, ny eto, ny tseto, ampahirezo. Samy ahatoky fa ny finoana izay efa nampitoerana ao anatiny no fiasana velona, mety ny mijoro vava-mbelona. Noho ianao Jesoy Kristy mpamonjy, iogonanay vavaka nampiarinahanao anay manao hoe mamasina ny anarana, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ianatra, omeonay ny miandry zaza anay, ary mamelany elokay tahaka ny melana izay ary asa mitondranay ny fakabana, manafana anao ary okipetraka ny fiangonana. Manala marana ny fotoana amin'ny fofen'ny fifaliana isika dia anao ny fanatitra angoniny diakonina ny kapoaka, ataonao ny fanatitra fandraisana ary ataonao koa ny fanatitra ny tsangam-bato arak'izany. Ao anatin'ny hira eo fandarana 570 sy 200 no anaovantsika izany rehetra izany. Rehefa mandara eo nanoloanao izany ny diakonina amin'ny angoniny kapoaka dia aorianan'izay ny fanatitra fandraisana, aorianany kosa ny fanatitra ny tsangam-bato. Atao amin'ny fitiavana sy ny fifaliana indrindra amin'ny finoana ho voninahitra Andriamanitra. Oh
ira fa raika sy fitonjato ry avako malala no anatin'ny fandaharanao soratsika n'Andriamanitra tra-pamaranana ny ira fa raika sy fitonjato ny fahatelo no ataontsika orina ny afatra sy ny tsodrano aoka hitsangantsika ry avaka ny afatra sy ny tsodrano toy izao ny afatra ao anao ho ny tompo aza matahotra ianareo fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina nahoana mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso raiso ny tsodrano hita ianao any ny tompo ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao any ny tompo ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao any ny tompo ka omeny ianao ny fiadanana amen. Hampamirapiratra ny tavany aminao any ny tompo ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao any ny tompo ka omeny ianao ny fiadanana amen. Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.